Rabanao amin'ny anaran'ny Tompo ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra izany tenin'Andriamanitra izany ho entina paherezana anao amin'ity anio ity rehefa avy nanao ny vaksiny contre ny grippe tamin'ny maraina dia nantantena hoe roviana re Tompo no tonga ny vaksiny ty coronavirus ity ary dia nalasa saina tamin'izany hoe angamba hoy ny Tompo hoe ny vaksiny famafisam-pon'ny olombelona aloha no mila raisina izay vao tonga izany vaksiny miady amin'ny Covid-19 izany. Ary ny vaksiny amin'ny famafisam-pon'ny olombelona, ny vaksiny amin'ny fihodonan'ny olombelona amin'Andriamanitra dia efa nomena antsika dia Jesosy Kristy izany. Araka ny Kolosianina 2:2-12 ka hatramin'ny 13 hoe isika izay efa maty tamin'ny fahotantsika, ny fahadesoantsika sy ny tsy fiforan'ny nofontsika dia efa novelonina ao amin'ny Jesosy Kristy ary nefa nofafany didy izay nentina ny hampangana antsika. Ka zao ry havana malalo amin'ny Tompo, misy ny olona mivavaka fa tsy mety mahita an'Andriamanitra, misy ny olona mivavaka fa tsy mety mahita fifaliam-po, fiadanam-po, dia hoe aminao hoe raiso Jesosy Kristy ilay fanefitry ny famafisam-po, ilay vaksiny miady amin'ny famafisam-pon'ny olombelona, dia hoy ny Andriamanitra hoe hitady ahy ianareo dia ho hitanareo tokoa raha katsahanareo amin'ny fo rehetra. Ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Amen.